Tavahoana aminao amin'ny analan'ity feo ity ary faly ihany koa hanonona ny fahatsaran-tompo sy ny fiadanany hanjaka sy hanapaka ao anivon'io tokantrano izay misy ianao io, indrindra fa ianao izay mampandroso izao fizarana izao. Tena izany tokoa ny no irariana mba hanjaka sy hanapaka ao amin'ny fiainanao manokana. Amen. Ampanetreteny indray no hitondrana ny afatr'Andriamanitra ho amintsika rehetra indray amin'izao ora sy fotoana izao. Fotoana zany izao hialantsika sy ianao ifampiandray ny amin'ny afatr'Andriamanitra. Tsara marihana fa nomeny tompo volana vaovao indray isika rehetra, niza ianao velonay nandroany dia samy nahita fa na ato anatin'ny volana Desambra isika. Nomena heritaona na hoe 12 volana izaho sy ianao namakivaky an'izay andro volana ny fanesisesy izay isika nanomboka tany amin'ny voalohan'ny taona volana janvier ka hatramin'izao androany Desambra izao 12 volana zany tsika sy ianao ny aina teto ary mandraka amin'ity androany ity tena hoe mendrika loatra no anehoantsika fisaorana sy fakasitrahana an'Andriamanitra ary izay indrindra no hitondran'i Jesosy antsika rehetra ato anatin'ity volana ity tena hoe aneho fisaorana azy itsika satria notahiny, nomeny fiainana, nomeny fahafana tamin'ny lafiny rehetra ka ndao aneho fisaorana azy izao sy ianao ka nomena antsika indray ny lohateny ato anatin'ity volana Desambra ity hojerevantsika aloha ny teny vetivety mifandray amin'izay lohahevitra na hoe lohateny ato anatin'ity volana Desambra ity zay ao amin'ny Efesianina any amin'ny testamenta vaovao no ahitanao ny bokin'ny Efesianina toko 5 dia amin'ny 9:20 dia mivaky toy izao ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe misaotra an'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomposika. Amen. Io no haintsika maneho ny fakasitrahana sy fisaorana an'Andriamanitra mandritra ity volana Desambra ity. Fa satria maninona isika no maneho izany fisaorana izany? Satria nanehoany fitiavana. Mety ho maro ny zavatra ny fanesisesy tao anatin'izay 12 volana zay fa izay nitondrany antsika ato andao isaotra fotsiny izao sy ianao ka izay misy no ifampizarantsika androany mba ho ampatsihivina anao hoe ianao io tokony tsy angingina fa haneho fisaorana an'Andriamanitra izao sy ianao ary tsy mijanona atao anatin'ity volana Desambra ity ihany zany fisaurantsika zany fa mitohy foana isan'andro dia mahaiza misaotra an'Andriamanitra. Amen. Ndao ary mialohany hidirantsika ny amin'izay teniny na ny hafatra izay amin'izao fotoana izao dia raha mety ianao dia akipio miaraka amiko ny masonao dia vavaka isika ary ianao mivavaha za koa hiteny misokatra fotsiny mivavaka fa ianao koa afaka ao ambadika ao afaka miaraka mivavaka amiko. Ndao ary vavaka isika. Halleluja. Ray masina tsara indrindra rainay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ianao makasitraka tompo malalo ny amin'ity ora sy fotoana nomenao anay rehetra ity indray niza reto olo reto miondrika ny lohany na mikipo ny masony amin'izay ataony rehetra ao fa afaka miaraka miombina mivavaka amiko izy amin'izao fotoana izao dia misaotra anao sahady, misaotra anao niza maneho an'izao fisaorana eto aminao izao afaka handreny amin'ny teninao indray izay amin'izao fotoana izao. Misaotra tompo fa afaka hiresaka aminay tsirairay avy ireto indray ianao androany ary tena irinay mihitsy ny feonao hiteny ety amin'ny sofinay ampatsiahy anay ny tokony hataonay rehetra ato anatin'izao volana izao.
misaotra tompo fa namakivaky ny raiky amin'ny folo volana tokoa za io a tonga ato amin'ity volana desambra ity indray ary mbola nentinao indray hoe isaotra anao zahay mandritra ity volana ity a ary tena izany tokoa ny tokony iainanay rehetrarehetra aneo fankasitrahana sy fisaorana anao ka ankehitriny tompo dia tiana mihitsy hoe ny fanahy masonao a no hiresaka aminay tsirairay avy atovy ity ambavako ny teny ary sokafo ny resym-pandrenesana ho andreto olona tsirairay izy omenao fafana mandre amin'izao fotoan'izao ary ny fo dia isokatra tsara totoy ny mba tanlonaka ka haniriny ny teninao a izay rehetra tafiditra ao dia tsy mivoaka fa reketin'ny fo a dia mivoaka izany amin'ny fotoanany a manome fankasitrahana manome voninahitra anao ray masina tsara indrindra indreto izahay rehetra vonoka andreindray ny amin'ny feonao ampiasao ho fitaovana tokoa ho fantsina fotsiny ihany fa ianao mihitsy fa ny masina manaka ambara aminay a manako-tenena aminay a mba halalanay ny tokony ataonay amin'ny ray ka indreto izahay vonoka andreanao mitenena tompo ary izao fifampizarana izao dia tsy atao fotsiny eto fa amin'ny anala ny anaranao Jesosy Kristy no hoentinay hitondrana izao fifampizarana izao indray ka mitenena ray masino amin'ny anala ny anaranao Jesosy no metrahako izany vavaka izany. Haleloia. Amen. Amen. Iny ary tiako hoentiko ianao ato amin'ny Baiboly miara-manokatra Baiboly sika dia mba samy miara-mijery ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra izay iarahantsika sanao mamaky dia ao amin'ny testamenta taloha indray no mandeha ny masonao ao amin'ny Salamo 7:1. Dia vakisika ny andininy voalohany dia izay hijanonako eo izany dia ato ihany moa izany sika no hiresaka amin'ny analan'ity tenin'Andriamanitra ato amin'ity salamo ity izay efa fantatro koa fa efa famakinao efa hiainanao mihitsy aza fa averina foana hoe mahatsara tsika tsirairay avy ny teny miverina mahatsara tsika izany mba tenao masaka tsara eo am-po mba tenao tadidy tsara ilay teny dia miverimberina amintsika ny tenin'Andriamanitra ndao ary samy niara-maky sika ny tenin'Andriamanitra ny soramandrina hoe ny lohateny eo ambony eo rehefa hitanao io teny io dia mivakitry izao ny anaran'i Jesosy fiderana an'Andriamanitra noho ny fahatsarany sy ny famindrapony. Izany zao dia efa miresaka amintsika sady ny lohateny hoy izy hoe fiderana an'Andriamanitra noho ny amin'inona noho ny amin'ny fahatsarany sy ny famindrapo izay nomena asy ianao nandritra an'izay 12 volana izay. Ndao ara hoe ndao vakisika ny teny misaora an Jehova ry fanahiko ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina. Faharoa misaora an Jehova ry fanahiko ary aza misy hadinoinao ny fitahiany rehetra. Fahatelo izay mamela ny helokao rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra. Haleloia. Fahaefatra izay manavitra ny ainao tsy hidina any an-davaka izay manavitra izay manarina ny famindra-po sy fiantrana anao. Fahadimy izay mahavokisoa ny vavanao ny fatandranao mody indray toy ny voro mahery toy ny anio voro mahery. Fahaenina Jehova manao ny famarinana sy fitsarana amin'izay rehetra ampahoriana. Fahafito efa mampahafantatra any Mosesy ny lalakaleny izy ny zanak'Israely nampahafantariny ny asany. Fahavalo mamindra fo sy miantra Jehova mahari-po sady be famindrapo. Haleloia. Fahasivy sy mandahateny mandrakariva izy na mitahiry fahatezerana mandrakizay. Fahafolo sy mba manao amintsika araka ny fahotantsika izy na mamaly ansika araka ny helokasika. Aloha hijanona eo amin'ny fahafolo sika. Haleloia. Amen. Izany indray no teny izay hiresahan Jesosy amiko sy aminao androany. Satria moa nomena antsika ny lohahevitra mandritra ity volana desambra ity dia hoe Misaora Azy araka ny efa nivakiantsika tao amin'ny Efesianina 5:5 teo.
Fa maninona moa isika no mila misaotra azy tokoa. Mety ozy ianao hoe za tena nandalo karazana olana marobe tao anatin'ny taona iny, tena taona tsy ditiko loatra ty taona nisy aty tena tsy andriko tsony hitongavan'ny taona vaovao fa tena te hiala ato mihitsy aho fa ozon'ny tompo hoe misaora foana, misaora azy. Jereo sara eo amin'ny andiny voalohany ina no vakitsika teo. Misaora ani Jehova ry fanahyko ary izay rehetra ato anatiko, misaora ny anarany masina. Haleloia. Tsy vitany ety ivelany ihany misaotra fa ny fananao rehetra, ny ao anatinao rehetra, misaotra azy, makasitraka azy ny amin'ny fitondrany fiainantsika, ny amin'ny fiainam-pananao izay hitanao fa nitombo na raha ataonao koa aza hoe niaina dia misaora fotsiny aloha an'Andriamanitra. Takina amiko sy aminao zany. Tsy asiana monomonina ny fiainana fa mandeha miditra amin'ny vavahadin'ny fisaorana, ny fakasitrahana, ny fiderana. Zany ny takian'Andriamanitra amiko sy aminao. Eo amin'ny faharoa hitantsika sara, misaoran'i Jehova ry fanahyko ary aza misy adinoinao ny fitahiany rehetra. Rozy ianao hoe za raha tsy mba nitahina mihitsy tamin'ity volana ity, tamin'ity taona ity, tamin'ny volana zao, tena hitako hoe tsy niova ny fiainako e. Aza misy atinoinao fa na ianao maheno amin'izao fotoana izao io, fitahian'Andriamanitra io. Tsy afaka maheno na eto ianao raha tsy notahian'Andriamanitra, ary za ihany koa tsy afaka nihiresaka aminao eto raha tsy notahian'Andriamanitra. Aminao maheno amin'izao fotoana izao mba ametrahako fanontaniana, tsy efa firy moa izao natao anivon'ny fianakaviana tany ivelany tany fiarahamonina no fantatrao fa maty nandao ny tany. Fa maninona ianao androany mbola afaka maheno? Fa maninona antsika sy ianao mbola afaka manohy fiainana eto amin'ity fiainana ity? Satria maninona? Noho ny fitahian'Andriamanitra, noho ny amin'ny famindram-po, noho ny amin'ny fitiavana manokana. Aza adinoinao zany zavatra zany. Tandremo misy fanadinoana zany. Tsy ilay zavatra nieritreretina fa goavana, trano, fiara, moto, zaza, vady, izao. Reny manko zavatra atao hoe fitahiana daholo ny tongavany reny amin'ny fiainana. Karazany fahombiazana. Fa za eto iteny ianao fa na ny fofinaina iarahantsika sy ianao mifampieno eto aza. Fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fahagagana ny fisianao eto amin'izao fiainana izao. Ndeha atao hoe tsy ny angaran'Andriamanitra ve zany ny olona efa maty hatramin'izay fa isika sy ianao ny angarana mandraky ny androany ity. Zay ny aminy, vita ny aminy. Fa ny asa ianao mbola manohy fiainana. Mbola misy adidy tsy vitako na vitanao eto. Dia izay no antony ka zao mbola omena fiainana antsika. Isaory fotsiny izy aloha aza dino ry havana fa ny fisaorana dia toy ny miantso fahagagana. Ny fisaorana an'Andriamanitra. Misaorana anarany masina. Fantatrasika fa masina io Andriamanitra izay mampiangona antsika. Aza misy atinoinao zany. Aoka tsy ny monimonina nataonao betsaka ao am-ponao ka hadininao na ny fahasalamana nomeny anao, ny valimbavaka andeha fa ataoko hoe nahazo valimbavaka ianao na io lazaina fa ny fofinaina iarahantsika sy ianao miaina amin'izao fotoana izao io. Fantatrao ihany koa fa ianao dia tao anatin'ny faharatsiana, tao anatin'ny karazam-pahotana ary mino aho fa na zaho na ianao nandritra izay iraika amin'ny folo volana izay ny zavatra tsy nety be tabe nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra. Nisy aretina ihany koa ianao tao anatin'ny iraika amin'ny folo volana iny. Fa inona ny teny hitantsika tamin'ny andininy fahatelo? Izay mamela ny helokao rehetra. Tsisy najanona ny kely zany fa toy hoe izy rehetra navelany daholo. Avy eo, izay nanasitranany ihany koa ny aretina rehetra tao anatintsika tao. Teo amin'ny fiainantsika, na teo amin'ny aranofinao, na tsy haiko aby ina zatrana rary teo amin'ny fiainanao tao. Fa manasitrana izy. Ozy ianao za hatramin'izao mbola sy nahita valiny fanasitrana fa toa mbola vao maika marary ka satria monimonina no asehonao azy. Hitantsika tsara ny tantaran'ny zanak'Israely ohatrany ahoana ny fimonomononan'izy ireo. Lalana tokony ho 3 andro natao amataona ny voavita satria ny monimonina loatra.
ka ianao androany no mena raika amby folovolana dia mbola sanao ihany ve ny himonomonina eo anatrehan'Andriamanitra? Sa ozy izy ianao noho ny sakafo hohaniko isan'andro no mahatonga ana velona miaina ka lalàna toy izao? Fa adinonao fa noho ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, noho ny amin'ny fitiavany manokana anao. Aza adinoinao zany. Enina mety mbola tsy nandray fanasitranana azy ianao, fa tsy maintsy ho sitrana ianao, fa misaora fotsiny miantso fahagagana, miantso valim-bavaka ny fisaorana an'Andriamanitra. Atoy amin'ny analan'ny fisaorana zany. Ohatrany hoe nataon'i Jesosy rehefa namoky olona 5,000 tamin'ny analan'ny fahagagana, na sandratra ny fotsiny hazan-drano sy ny mofo dia nakasitraka sy nisaotra an'Andriamanitra izy. Fantatrao zany tantara zany. Miantso mirakla ny fisaorana an'Andriamanitra. Ka zao, raha mbola tsy hitanao ny fanasitranana teo amin'ny fiainanao, na saiko inavy mety ilaina ho sitrana teo amin'ny fiainanao, alefaso fotsiny aloha. Pratika eo mihitsy aloha ny fisaorana an'Andriamanitra. Aza sina monomonina, aza sina fanomezantsiana, aza maka ola victime amin'ny zavatra maro mitranga amin'ny fiainanao. Fa ataovy ny tenanao ny victime. Tsy fahaizanao misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra seho. Hozanao aretina araka tony nisy ndao sy ny fahafatesana azy na fianakaviana misaora fotsiny an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izy mahaiza misaotra an'Andriamanitra. Io le tafiditra ao zany le rehetra na ratsy io na tsara. Dia inona ihany koa ozy ny tenin'ny Tompo eto? Izy no manavitra ny antsika, tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny itroky ny karazam-pahotana, ny lavaka izay efa miandry isika fotsiny. Ilasantsika rehefa tsy mibebaka isika na mifona, malala ny tokony atao anatonana an'Andriamanitra. Dia izao avotan'izao ianao izay no tonga sy namela ny heloka antsika, manavitra ny antsika tsy ho latsaka ao an-davaka ny fahotana, ao anatin'ny lavaka izay fomany ny satana devoly hilatsahany olona iray. Fa manavitra Andriamanitra, manarina sy manonjina ny famindram-po amiko sy aminao izy isan'andro, isan'andro, isan'andro. Ao anatin'ity volana ity tsika andro sa herinandro ny isaitsika dia manapitra ity taona 2023 ity tsika. Famindram-po no andrakofany ianao. Za aloha dia tena mifoko ray manontolo ny isaorako an'Andriamanitra, na ny fafako miresaka aminao eto ary. Famindram-po sy fitiavana, fahasoavana nomeny fotsiny. Akory ny tsy hahaizana isaotra azy ny amin'izany? Eny rahavavy sy anadahako, na ianao maheno azy ao anie. Misy olona sady tsy maheno tenin'Andriamanitra. Tsy misy milaza momba an' Jesosy eo amin'ny sofiny, fa ianao dia omena fahafahana connexion, nomena fahafahana mandreny amin'ny teny. Ampatsihivina hoe mahaiza misaotra. Zay fotsiny. Zany zao dia efa tokony ny tena hoe isaoranao an'Andriamanitra, tena misaotra anao Andriamanitra. Fa zany zao any misy olona marary mafy mitaitaina ny vatan'iray manontolo. Zay eto salama tsara, afaka mandreny feonao. Tena misaotra Andriamanitra. Na mety tsy dia titiko loatra aza ny zavatra ny ainako nandritra ndraiky amin'ny folovolana, misaotra anao fotsiny ahy. Dingadingantsika moa izany teny. Jehovah no manao ny fahamarinana rehetra. Izy ny tompon'ny fisarahana fa zao. Isika moa zany raha ny marina eto amin'ity tany fandalovana ity dia maro ny karazam-pahoriana izay mianjady amintsika ary mazava be amin'izao vaninandro misy antsika zao dia fahoriana fotsiny. Ary io tsy makany amin'ny fahatsarana intsony fa makany amin'ny teny vamay, fahoriana sy ny haratsiana zany. Dia izao izy ny teny Tompo efa nampanantena antsika izy hoe mahatokio izy amin'ity zao tontolo zao ity, fa za efa naresy anio, fa efa resiko io, fa zao ity nareo no ahitan'ny karazam-pahoriana, fa za ozy ny tompon'ny fahamarinana sy ny fitsarana na ina endrika fampahoriana mahazo anao ao. Dia ny tompony efa nampanantena antsika. Aza sina monomonina, zao ve Jesosy ny ainako eto fahoriana lava, rehefa mivavaka nanompo anao dia enjeny rahavavy sy ny anadamanodidina. Mahita teny fiampanganana ny namako, manesoeso anay ny namako. Fahoriana, zany ny ainako. Ohatr'izay tsy nanompo anao. Raha tsy nanompo anao zany, raha tsy nitondra ny anaranao, tsisy olona be teniteny momba ny fiainako zany.
fa noho nizay nanompo anao sy nanaiky nanapa-kevitra naradianao zao manjoana fahoriana loatra Jesosy aleo izanona amin'izao tandremo de tandremo nomonona toy izany isoro Andriamanitra raha misy karazam-pahoriana toy izany manjo antsika amin'ny fanenjena maro lafy izaho ianao izay mitondra ny tenany Kristy eny amin'ny fiarahamonina na tiana na tsy tiana ary efa voalaza izany teny izany tsy maintsy mandalo izay nandalovan'i Jesosy ary mbola mihoatra azy ka tsy azontsika atao ny monina ao anatin'izay fa ny fahoriana mahanjo antsika androany fiadanana rahatr' izay tsy maintsy hivadika ao fiadanana sy fifaliana sy fahenoanao tsony ny fitaitainana amin'ny vatanao amin'ny fotoanany raha maharitra hatramin'ny farantsika fa izy Jehovah Andriamanitra rery ihany tompony fitsarana rehetra aza avelao ny olona iteny ianao avelao ny olona nenjika ianao reto ny atao mpivavaka zareo ny toetrany zareo ny fiainana zareo ny fomba fiteny tsy maninona Jesosy raha fantatratsika loatra ohatra ny ahoana ny zavatra ny ainana nefa mbola ahitana olona teny maro be ihany momba azy nefa tsy naninina ary raha izaso ianao izay olombelona tsy tanteraka ity ny maninona kely eny antsefatsefany eny mbola tratran'ny fanaratsiana sy ny fanenjena matoky fa Jesosy rery ihany tompony fitsarana akimbony fotsiny ny vavanao mangina fotsiny ianao dia ho hitanao ny fidiran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao aza sy natahotra na ny kely anafaka antsika ny iziny amin'izany rehetrarehetra izany mandingana foana moa izany sika eo amin'ny fahavalo didratsika tsara mamindra fo sy miantra Jehovah maharo-po sady be famindra-po mamindra fo sy miantra Jehovah zany raha vavy zany raha nadama lalo mahatonga antsika sy ianao tratrany amin'ity volana Desambra 2023 ity famindra-po tsy mijery ny faharatsitsika izy fa mbola mamindra fo mbola mamela antsika sy ianao hiaina satria maninona tiany hihiditra ao amin'ny dingan'ny fibebahana ny olona fandinihan-tena ny olona tiany hiditra ao anatiny izany dia mbola maharo-po izy tsy hoe noho ny amin'ny fahatsaranao no tonga anao toy izao noho ny amin'ny hoe ianao tena ao tsara ianao raha le fiampainanao miaraka amin'ny tompo dia nomena fiainana ihany mandrakandroany sy noho ny amin'izay ary ny tena marina noho ny amin'ny faharatsitsika mihitsy ny mbola hitehirizana itsika izay ny tena marina mba hatiany ho tanteraka amin'ny fotoanana ary ho tiany ho tafabebaka amin'izany faharatsitsika izany tsika dia mamindra fo izy miantra izy azadino fa ny olona amindrana fo dia olona ratsy olona tsy tanteraka olona nanao ny tsy mety ny olona amindrana fo dia izay mihitsy izao sainao olona manao ny tsy mety dia amindrana fo aloha mandraka tian'io ity dia mba amin'izay ianao tonga saina ny efa maty azadino ry havana tsy misy ninazo atao tsony ny aminy izy sy afaka hibebaka izy sy afaka hifony fa izao sainao io maheno feo androany io isika sainao ilay miaraka eto io mifankaheno io isika sainao mihitsy no tiany amindrana fo satria tiany hibebaka marina hiala amin'ny fahazaran-dratsy hiala amin'ny fahotana hiala amin'ny fitsangatsangana hiala amin'ny lainga hiala amin'ny fitaka hiala amin'ny fametsifesena marobe izay tsy araka ny sitrapony fantatra ao loatra fa ny lanitra izay nomany Jesosy antsika dia lanitra madio masina tsisy pentimpentina ny olona mitsofokana dia mbola maharo-po amintsika izy noho izany no faharatsitsika izany ny ataony amindrana fo amintsika olona be heloka ny olona amindrana fo ka noho izany fisaorana foana izay foana no ataovy mipololotra eny amin'ny vavantsika makasitraka Andriamanitra ny fitiavanao anay tsy manao fahatezerana tsy mitahiry fahatezerana aminay ianao na dia folo sy mendrika azy izahay ity tsy mitahiry fahatezerana mandrakizay izy ozy izy ny teny amin'ny andeny fasivy tena izay tokoa tsika rehefa tezitra amin'ny olona na amin'ny namana na amin'ny zanaka na amin'ny ankonana na izay manodidina dia ngatsy ho hitako ngatsy ho azoko ndao moa ohatrany misy karazana ohatran'izay
fa eto Andriamanitra adininy daholo zany noho ny amin'ina noho ny fitiavana lehibe ao am-pony ao tiany loatra zaho sy ianao dia tsy tehirizina aby ny fahatezerany fantany hoe animbanao zany raha tehirizina ary tsy ho avitra amin'izany ianao dia hozy izy hoe tsy ho hitahirana izany amin'ity zanako ity aho ianao eto ilay zanaka izaho eto ilay zanaka jereo sara raha isika sy ianao nona tsy namelan'Andriamanitra heloka dia tsy fantatrona ohatra ny hoana zany tsika amin'izao fotoana hozy izy eto amin'ny fahafolo jereo sara nge sy mba manao amintsika araka ny fahotantsika izy dia ilehibe tsara na mamaly antsika araka ny heloka atsika raha ohatra ka mamaly antsika zany Jesosy dia tadidio hoe ohatra ny hoana zany ianao zany amin'izao fa tena misaora ianao tena atao fisaorana mipolotra isan'andro vao miposaka ny masoandro vao mifoha maraina dia misaora ianao an'Andriamanitra satria ianao le anisan'ny olona tsy ny saina heloka tsy natao ny araka ny hadalantsika ny vesatry ny zavatra hoaintsika zareo tsara na dia manao indraindray Andriamanitra rehefa miara-dalana aminy dia misy any fizahan-toetra iny mamaivay indraindray fa raha naharatsitsika ane raha iny fizahan-toetra iny inona fa tsy zaka fa tena hoe tsy mampitondra izay tsy ho zaka izy izay ny tena marina izay tokony ho zakatsika ny ampitondraina ka tena hoe misaora reto an'Andriamanitra ataovy mipololotra isan'andro eo ambavanao ny fisaorana an'Andriamanitra eny mety tsy arakaraka ny sainao sy ny tianao ilay zavatra nisy fa tsy maninona misaora fotsiny azy jereo tsara fa tahaka ny hahavon'ny lanitra ambony tany ozy izy ny habe ny famindrapo amin'izay matahotra azy haleloja tahaka ny hahavon'ny lanitra sy ny ambonin'ny tany jereo tsara ohatra ny ahoana zany sika izao mbola tsy tany an-danitra fa dia fantatra loatra fa tsisy ifandraisany misy tsisy ifankakezany mihitsy ireo fa dia mbola zao mbola mamindra fony tombontsika ho aniza ho an'izay matahotra azy le tahotra tsy le tahotra n'le morifika hoe mainty be dia mampatahotra fa le tahotra tsy hanota satria ny raiko tezitra raha manao an'ity tsy manaonao foana eo anatrehana satria mampalahelo azy zany izay le tahotra ataonao amin'ny fofoana ianao haleloja tahaka ny halavitra ny ainina anesinanana sy ny andrefana ny halavitry ny anesorany fahotansika amintsika rehetra tsy amiko fotsiny zany tsy aminao fotsiny zany fa amin'ny olona rehetra amintsika rehetra zany ve dia tokony sy mba hampisaotranao an'Andriamanitra fa mbola tokony isy fimonomononana izy no nandasaka ny ainy izy nandasaka ny rany izy ny mato antsika eto amin'ny azy fijaliana izy nitondra ny heloka sy ny faratsitsika ny fahotantsika izy avokoa ny zavatra rehetra hatramin'izao mbola izy koa ny miaro antsika amin'ny eo am-pelantanany devolo tany am-pelantanany devolo tsika ny nalainy novidiny tamin'ny analany rany dia hatramin'izao mbola hitanao misy manonjona ny fiainantsika zany tanam-pitiavana zany famonjena zany fiarovana zany mbola mitrotro tsy sampanao ve zany hoe ohatra misy mitondra zany fiainanao dia mba dinio kely 2 minitra fotsiny tsy maninona mba dinio kely ohatra ny hoana ianao io zany raha ohatra ka tsy teo an-tanan'Andriamanitra manonjona mitrotro mitondra miaro zany ny ataon'Andriamanitra amiko sy aminao isika rehetra misy fa raha ny fahotantsika no jerena eny fa na ny manona ny anarany ara-tena ohatra ny tsy ho vita satria ratsy loatra sika eto tsisy marina na dia iray ary izay misy ny marina tsisy marina na dia iray fa noho ny amin'i Jesosy Kristy afaka manamarina antsika Andriamanitra jereo tsara fa iny paoziny ny hazo fijaliana iny jereo tsara fa tamin'iny ny tanan' Jesosy ny ampatra ny tanany roa dia ny lavany mampiavana an'Andriamanitra isika sy Andriamanitra ny sakany mampiavana asika samin'ny olombelona mampiray asika mampifankatia asika mahatonga asika miaraka toy izao tena fitiavana lehibe
Ny zanaka sy ndray aman-dreny azontsika tsara fa mifankalala tsara eny ao anatin'ny tokantrano. Sika sanao koa ohatran'izany ato amin'Andriamanitra. Fantany Jesosy tsara ny toetrako sy ny toetranao. Za io zao miteny dia fantany tsara mihitsy ny toetrako, tsisy miafina aminy. Ianao koa torak'izay. Fa izy mahalala ny toetsika ka mahatsiaro fa vovoka isika. Toetra sika fantany. Sika ao anaty tokantrano ao indrindra ho an'ny fanteraka dia mahita an'izany. Ohatra ny hoana indrindra mihoatra ny ray zany zany nefa roa ohatra dia hitany ny toetrany ty ohatra dia ny toetrany ty ohatra zao fantany tsara zany. Ary fantatro koa fa mora marefy sika mora tezitra sika, mora kivy sika, ary fantany koa fa voafetra koa ny fiainantsika. Sika ray aman-dreny mahalala an'izany, ary tsisy koa mahalala raha vao mbola olombelona ihany miaina amin'ity tany ity ka mahalala hoe fandalovana ny eto tany, lasa vovoka amin'ny fotoanany. Raha tsy maintsy hoe andalo any amin'ny fasana, fa rehefa tsy mandalo any amin'ny pasana ianao dia afaka miakatra velona ihany koa. Fa zao eto aloha dia tena hoe Andriamanitra mahalala ny amiko sy aminao rehetra. Fa zavatra takiny amiko sy aminao mba hanehoantsika fisaorana azy, fakasitrahana azy. Andao sika sanao andingana ery ambambany ery amin'ny 120 eny amin'ny ambany eny zany amin'ny anaran'i Jesosy. Misaoran'i Jehova ianareo anjely dia ianareo izay mahery indrindra sady mankatoa ny didiny ary mihaino ny feon'ny teniny. Zany ary misaoran'i Jehova ianareo anjely dia ianareo izay mahery indrindra sy mankatoa ny didiny. Malala daholo sika ina ny didin'Andriamanitra. Rehefa katoavy sika reny, matahotra azy sika, mandeha araka ny sitrapony sika. Miala tsiny fa nisy fahatapahana kely. Mino fa mbola eto amin'ny fifatoany sika, mbola eto am-pianoana ny Andriamanitra. Araka ny teny izay efa novakiana teo, ny fisaorana Jehovahandriamanitra. Hoy izy eto amin'ny 2:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, misaoran'i Jehova ny miaramila rehetra dia ny mpanompony izay manao ny sitrapony. Iza io olona manao ny sitrapon'Andriamanitra io? Hoy izy ianao ao hoe zay. Mety tsy teny ianao ianary no manao ny sitrapon'Andriamanitra, fa za aloha hatreto mbola tsy haiko mihitsy ary za koa tena tsy hanao satria fantapantatro loatra hoe izay manara-dian'io Andriamanitra io tao raha mandalo fanenjehana sy karazan-javatra maro mampahory. Fa ry zareo ary no mpanao ny sitrapon'Andriamanitra sambory haingan'izany. Izaho zay. Ary ianao mihitsy eto no andeha haneho fisaorana azy. Dia ireo mpanompo izy. Izaho sy ianao tena manompo, ary mino fa mahafatrapo amin'izany ianao. Fiaira amin'izany ianao hoe za mpanompon'Andriamanitra velona. Za mpanao iraka Andriamanitra, mpanao ny sitrapony. Amen. Dia farana sika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy eto amin'ny 2:20 manao hoe misaoran'i Jehova ny asany rehetra eran'ny fanjakana. Misaoran'i Jehova ry fanahiko io. Verina ihany ilay tery amin'ny voalohany, misaoran'i Jehova ry fanahiko. Any anatinao ray manontolo, misaotra azy ny amin'ny fahavelomana, misaotra azy ny amin'ny zavatra rehetra. Tena mitaky an'izany amintsika olombelona izy. Izay rehetra velona androany. Nomena fiainana, nomena fofinaina, ary nomena fahafahana handreny amin'izay fampatsehivana izao. Handreny amin'izao fampatsehivana izao. Dia isika misy ny aingakaingana misy ny ilazan'izany fisaoran'izany. Ka hoentiko ianao hitato mivavaka fisaorana sy fakasitrahanan'Andriamanitra sika. Hanao pratika any amin'izany ianao. Hisaotra azy tokoa sika. Mendrika loatra ny saotra an'Andriamanitra ny olombelona izay notahiny namindrano fo nomeny fahafahana mbola mivahiny eto amin'ny tany fandalovana ity. Raha mety ianao dia na fiangaviako anao teny amin'ny voalohany ihany, angaviako anao teny amin'ny farany. Ary tsy vitany hoe hihaino ahy ianao, fa isika sanao misy no hanokatra vava. Avelao Jesosy ahitanao. Maneho an'izany fisaorana izany amin'ny zavatra rehetra nataony teo amin'ny fiainanao nandritra izay 12 volana izay. Tsy mbola fantatrao ny rapitso, tsy mbola fantatratsika ny rafakapitso
fa zao aloha miandohan'ity volana desambra ty mihitsy tsika sanao ny efa taritana sahady haneo fisaorana sy fakasitrahana. Misaora azy ndao ary vavaka sika sady efa mifarana ny tenin'Andriamanitra sy ny hafatra ho fampatevana antsika rehetra manomboka androany Jesosy ahita olona mazoto misaotra azy amin'ny zavatra rehetra na tianao na sy tianao zavatra misy dia misaotra fotsiny ianao. Mitaky an'izay amiko sy aminao izy. Ndao ary sika haneo fakasitrana an'Andriamanitra amin'ny analan'ny vavaka samy mivavaka. Halleluja. Ray masina tsara indrindra misaotra anao zahay makasitraka feno ny amin'ny hafatra nampitondrainao indray androany. Teny fapatsehivana ho anay rehetra indray androany fa satria indraindray adinonay no misaotra anao Tompo, satria indraindray tsy tsaroanay noho ny fahasoavanao noho ny fitahinao nahatonga anay miaina eto androany. Dia indraindray ny olana nibetsaka mibahana amin'ny sofina, ny olana nibetsaka mibahana amin'io fo io, adinona ny misaotra anao. Fa ifonana zany Jesosy androany nahapatsihivinao anay rehetra izay miheno ny teny androany ka tena isan'andro izahay hisaotra anao foana. Misaotra anao Jesosy nahitako ity volana desambra ity namakivakiako izay taona izay anomboka tany amin'ny janvier taona 2023 ziska amin'ity farany ity desambra ity. Misaotra anao tao ny alahelo, tao ny ranomaso, tao ny akivina, tao ny olana maro lafy, fa mbola ity androany mbola patsehivinao ny teny androany. Misaotra anao tamin'ny fahorinana izy teo amin'ny fiainako, tao anivony ankohonana eny reniko mihitsy aza ny fanalainao. Misaotra anao Jesosy, misaotra anao tamin'ireo fahoriana maro lafy, misaotra anao tamin'ny zavatra maro izay tsy nieritreretiko tokony hitako sy nitranga teo amin'ny fiainako fa nisy. Misaotra anao aho. Misaotra anao any amin'ny zanako, misaotra anao any amin'ny ankohonako rehetra, misaotra anao any amin'ny zafikeliko. Nomenao an'izany rehetra izany aho. Misaotra anao any amin'ny mpiara-mivavaka amiko, misaotra anao any amin'ny mpiara-miazakazaka rehetra mbola afaka miaraka amiko amin'izao anio izao. Misaotra anao Jesosy. Nizaniza velon'aina androany, nizaniza tena iray ato aminao androany. Mbola nitahinao, nomenao famindrapo, nomenao fiainana, mbola mivahiny eto amin'ny tany andalovanay ity. Misaotra Jesosy. Misaotra anao ny efa vitanao sy ny tian'io ity ary ny mbola ho ataonao rehetra. Misaotra anao zahay. Aza velo tonga ny ambavanay ny fimonomononana, ny fanomezan-tsiny, ny fanamelohan-tena, ny fanamelohana olona, ny fanamelohana anao mihitsy aza. Fa velao fisaorana anao ny mpolotra eny ambavanay, fa kasitrahana anao na zavatra tsy tianay aza. Ampianaro isan'andro izay hisaotra anao. Ampio izay fanahy masina, ampio izay fanahy masina ty vavana ity. Tsy teniteny foana fa akasitraka sy hisaotra an'Andriamanitra mba hiatsonay lay fahagagana, lay fitahiana manana ny ambiampy izay alatsaka ao rehefa mahay maneho fisaoran'izay fa kasitrahana anao zahay. Fa indrindrandrindra moa amin'ilay zavatra tena lestina misy amin'iny misy izay fanahy masina anao ampio, satria eo misy izay ny manadina. Amin'ny fotoana tena hoe olana lasa miazakazaka mitady solution, mitady vahaolana, mitady vonjy seroa. Adinonay ny misaotra anao. Fa satria ny fahavelomanay ny ahitanay an'iny fahoriana iny, ny fahavelomanay ny ahitanay an'iny olana iny, adinonay izany. Ampianaro izay fanahy masina, ampio izay rehetra. Mila ny fanampianao izay fanahy masina. Ao anatin'ny olana mihitsy izay no ampionao. Fa mora kely ilay mahay misaotra rehefa misy fitahiana, misy zavatra mahafinaritra ny fonay sy ny masonay. Fa tsy amin'iny, fa amin'ilay zavatra tsy tianay mihitsy, amin'iny izay ampio izay fanahy masina. Tsy efa firy moa izao nodao ny fahafatesana andritran'izay 1 volan'izay, fa manina izahay rehetra ireto no mbola nomenao fafana sady mbola patsehivinao koa androany, tokony hisaotra anao zahay ary mandritra ty volana ity. Tena ho masaka taoponay izany. Ary mety ao anatin'izao volan'izao misy betapeny zavatra ao atranganao, fa eo misy izay fanahy masina anao ampio ka misaotra anao izany amin'izany teny izany. Ary ny atom-pananay rehetra misaotra anao. Amin'ny fonay rehetra, amin'ny sainay rehetra, misaotra anao ny amin'ny zava-misy rehetrarehetra, na amin'ny ratsy na amin'ny tsara.
eny misaotra anao fa manisa herinandro zahay manisa andro izahay dia tapitra ity desambra ity dia andray ny taona 2024 indray izahay. Raha sitraponao dia mbola any indray izay mbola merina fisaorana anao indray. Ka tena misaotra anao era-po era-tsaina ray malala. Ny amin'ny fitondranao ny fiainanay olombelona rehetra izay velonay nandroana mitovy amiko misaotra anao lehibe izahay. Derainay, ankalazainay, omenay voninahitra isan'andro ny anaranao. Andriamanitra mahagaga ianao. Andriamanitra tsara, tena tsara mihoatra ny fahatsarana rehetra ianao. Tompony tompo ianao. Ianao le nitianay talohanay ary mbola mampiseho fitiavana mandraka androany. Mbola mampatsiahy ny tokony hataonay. Mba tsy tongavan'ny fahataraikana ny zavatra rehetra ka himonmonina dia tsenainao malaky hoe fisaorana anao taovy. Dia mino hafanampy anay ny fananao. Hanampy ny tsirairay avy indrindra izay mangitahita te hanatanteraka an'izany ao anatin'ny ady, anatin'ny olana. Hanampy ny fananao. Misaotra Tata malala. Amin'ny anarany anaran'i Jesosy Kristy Tompo velona avy Nazareta no anaovanay sy ametrahana izany vavaka izany. Misaotra Tata. Halleluja. Amen. Amen. Zay ny hafatra izay nomen'Andriamanitra antsika mino hafandraisy mampitiavana izany ary atsipony teny anepony hendry. Dia ny hendry no makatoa mampihatra an'izany hafatra izany, mampihatra an'izany teny izany. Dia ho hitan'Andriamanitra izavy ilay makatoa, izavy ilay mahay misaotra vao mifoha maraina eo amin'ny fiainan'indray manontolo. Mitahaka an'izay amiko sy aminao Andriamanitra. Tahin'Andriamanitra manokana ianao izay manatanteraka an'izany, ho tahiana ihany koa izay mivonona anao an'izany. Eny, ho tahiana ihany koa izay tsy miomana anao an'izany fa ho avy ny fotoana hanaovana an'izany satria manino mbola omena fiainana izy ivanianany hanatanterana izany hafatra izany. Amen. Samy tahin'Andriamanitra mahery indrindra sika rehetra. Halleluja. Amen.